mandray ny salama ho anao izay manaraka an'izao fandarana izao pasteur Christian indray miaraka aminao miaraba anao amin'ity volana vaovao ity dia ny volana fahatelo dia ny volana sivana na ny volana jiona izany amintsika fa ao amin'ny baiboly moa izany dia volana sivana ty volana jiona ity izany izay volana fahatelo ao amin'ny baiboly izany ka resaka tsika ny amin'ity volana ity mikasika ny hoe famonjena iray volana famonjena ninona satria lanao famonjena dia ho vovonjy ianao milohan'izay ndao tsika hivavaka dia andrena amin'ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika fampiarisantsika hanokafana ny saintsika amin'ity androany ity Jehovah Ray masina tsara indrindra misaotra sy makasitraka anao izay androany raha mbola andrena amin'ny teninao alefaso indray ny teny Jehovah Ray manitro amin'ny miaraka amin'ny fahasoavana sy hery hosorony lelako ampitenay ny vavako toy ihany koa ny fony tsirairay avy ny amin'ny androany ity mba tsy hisy alamaina eo anatrenao nizaniza mandrena izanaiza indrenizan'izy ireo ny teninao dia aoka ho tahina ary ho vonjena sahady izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na Esoa Masia amen amen ya tonga soa ianao tonona shalom ho anao izay zao vao mandre ty androany ity araka ny lazaina zao teo amin'ity volana jiona ity tsika na ny volana sivana zany araka ny baiboly dia resaka mikasika ny famonjena tsika satria ny volana fahatelo amin'ny baiboly moa na ny volana sivana io dia miresaka mikasika ny famonjena fiarovana ary fisandratana zany ka ny famonjena no resantsika tena Andriamanitra avy hatrany avy teo baibolinao Estera toko fahavalo dia andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy zany Estera toko fahavalo dia andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy zao mivaka an'izay teny izay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy hoe dia hoy Aserosy mpanjaka tamin'ny Estera vadiny mpanjaka sy tamin'ny Mordekay jiosy indro ny tranon'ny Amana efa nomeko an'i Estera ary izy dia efa nahantona tamin'ny hazo satria naningitra ny tanany hamelony jiosy ary ianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka arak'izay sitrakareo hamonjy ny jiosy ka tomboy amin'ny peratra fanomboana mpanjaka izany fa tsy misy mavadika ny soratra zay rehetra tsisy mavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fa nombohan'ny mpanjaka fanombohan'ny mpanjaka dia nantsona tamin'izay ny mpanoratra ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo amby roapolo ny volana fahatelo volana sivana izany ary nosoratana arak'izay rehetra nandidiny Mordekay izany ho an'ny jiosy sy ny solompanjaka sy ny gouvernoura ary ny mpanapaka amin'ny satokony hatrany India ka hatrany Etopia dia 7 amby roapolo amby 100 toko ny isan'ny tokony araka ny sorany avy ary isam-pirenena araka ny fiteny avy ary ny jiosy araka ny sorany sy ny araka ny fiteniny amen aitsika tsara moa le zava-nisy teto fa zava-nisy teto izao nisy didy zany talohan'io hoe hamono na handringana ny jiosy rehetra zany tao amin'io fanjakana izay nisan'ny mpanjaka Aserosy mpanjaka io zany fanjakan'ny Aserosy mpanjaka moa ry havana dia somary malalaka ihany hatrany Inde jusk'hatraty amin'ny Etopia zany malalaka be zany be dia be ny firenena ao anatiny ny satokony sy ny gouvernoura sy ny olona izay ao anatin'le izy ka ny jiosy koa dia tao anatiny dia halan'ny zareo zany le jiosy zany hoe misy an'ity Amana ty premier ministre izy tamin'ny fotoanan'ny Aserosy mpanjaka io dia tsy tia jiosy izy makala jiosy satria i Mordekay jiosy zany dia rehefa mandalo izy dia tsy miankoka aminy zany hoe tsy tena manaja azy tsy mankasitraka aminy tsy mety miankoka dia inona zatra nataony namorona didy izy dia nasiana tombo-kase tamin'ny peratry ny mpanjaka satria any aminazy le peratry ny mpanjaka tamin'izay vanim-potoana izay dia afaka manisy tombo-kase izany hoe dia rehefa vita tombo-kase zany manan-kery zany iny lalàna mandringana ny jiosy rehetra zany tao amin'ny fanjakana tamin'izay vanim-potoana izay dia fantaniana avy hatrany moa zany hoe inona zany nataon'ny jiosy na hoe ahoana ny tonga anao vovony satria dia tena hoe zava-dehibe zany ary grave be zany hoe haringana ny jiosy rehetrarehetra dia inona ny zavatra nataon'ny zareo nataon'ny jiosy na hoe ahoana zany hatonga anao voavonjy
ny atongana voavonjy dia inona ny zavatra nataony zao ny zavatra nataony zareo aty amin'ny boky ny Estera toko fahaefatra dia manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo zany Estera toko fahaefatra dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo vaky toy izao manao hoe dia nampitondra valiny ho an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary voroy ny jiosy rehetra izay hita aty Sosana ary mifadiana hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro ateloan'andro na ateloan'alina ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany amin'izay andro hidirako ao amin'ny mpanjaka ary na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny aho dia maty. Amen. Mazava be ilay izy hoe mba hahatonga anao ahita famonjena zany dia zao tsy maintsy mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka sy fadianina. Ny zava-nisy tamin'ny jiosy dia inona nataony zareo amin'ilay hoe handringanana azy dia lasa ny fadianina zareo 3 andro sy 3 alina hatramin'ny Estera vadin'ny mpanjaka ary Mordekay ny fianakaviana ny rehetrarehetra ny ray firenena dia ny ansoandro fivadianan-kanina. Inona ary ny zava-misy eo aminao? Mila vonjy ve ianao? Misy zavatra matery ianao misy tena ohatran'ny hoe tsapanao hoe tena hamono mihitsy ny ty zavatra ty fa tsy hamelona tsotra ny valiny tsotra ny vahaolana izay menanao mandehana mitady an'Andriamanitra, mitady famonjena amin'Andriamanitra. Zava-misy manko ry havana dia zao tsika rehefa mila famonjena mazana Andriamanitra ataontsika any amin'ny troisième position. Ohatra fotsiny hoe raha marary ny olona anankiray aisy mihazakazaka any amin'ny hôpitaly any amin'ny dokotera miantso dokotera dia makany amin'ny hôpitaly any amin'ny hôpitaly zany dia raha fa tsitrana avy eo izy lefa any amin'ny moasy hoentony amin'ny gasy dia any amin'ny gasy no mba mitante essence tsy vitan'le dokotera sy le gasy amin'izay dia hoe mba hoento any am-piangonana mba hoento mivavaka sao dia mba zay ny asitrana azy fa ny tena marina zany famonjena voalohany indrindra Jehovah no mpamonjy. Ny tanan'i Jehovah dia tsy hoy fa mahavonjy antsika mahavonjy ianao amin'ny olana amin'ny zavatra izay ilainao famonjen'Andriamanitra. Tsy fohy ny tanan'i Jehovah fa mahavonjy. Fa indraindray tsika mitady olona ohatra nanan'olona vola ianao anefatrosan'olona tonga ny fotoana anefa ny vola amin'ny banky na nanany vola avance sy ny resaka orange money sy ny sisa. Inona zavatra ataontsika lasa tsika mitrosany amin'olona any mindrana mitady vahaolana any amin'olona any tsy mahita avy any tsika dia lasa mametsina ny olona sanke mba hampamonjy an'iny olona iny any lasa mametsiny asa mametsiny ianao. Amen. Sa mba hampamonjy andry ihany tamin'ilay fotoana ohatra zao iny dia eo anao dia mampatsiaro na zavatra nataonao taloha tsy izy no hamaly soa anao tsy izay nataonao soa no hamonjy anao. Iny mba meilleur amiko iny mba tena namako iny tena raha vao miteny dia mamaly izy kanjo tsy ataon'Andriamanitra tsy afaka mamonjy anao izy tsy hoe izy ny tsy tianome fa ndraindray zany ataon'Andriamanitra mihitsy zany asehon'Andriamanitra hoe izy ihany ange mpamonjy dia tsy mahita vahaolana any amin'izay toerana alehanao anao fa tsy maintsy ao aminazy ihany ao amin'ny Jehovah zany. Zay maha Jehovah azy zay maha Kristy azy Kristy dia mpamonjy. Halleloia. Amen. Dia ahoana koa ny fomba azahoana famonjena teto misy mpanjaka anankiray koa misy tantara anankiray ato amin'ny tantara faharoa fa tonga baibolinao tantara faharoa jerevantsika tantara faharoa dia toko faharoapolo zany dia ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Tantara faharoa dia toko faharoapolo dia ny andininy fahaefatra vakitsika sy ny fahatelo sy fahaefatra zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady ny ansoandro fivadianan-kanina ho an-tanin'ny Joda rehetra. Ka dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah. Iny avy tamin'ny tanan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. Ina koa ny zava-nisy teto ity mpanjaka Josafata ty dia nisan'ireo firenena telo lehibe mpanjakan'ny Joda zany izy. Nisan'ireo firenena telo lehibe ny Moabita, ny Amonita dia ny Amalekita. Zany hoe firenena telo lehibe ireo anafika ny firenena Joda izay noentiny Josafata mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany. Dia natahotra izy hoe firenena telo lehibe zany atody miady am-bato zany. Inona ny zavatra nataony tsy lasa izy nandeha tany amin'ny firenena namany hoe mba nandondona tany amin'ny mety Union Africaine na ny Union Européenne na hoe firenena izay mpiaino bodirindrina aminazy fa lasa izy
niatrika tsara ny tady an' Jehova tao anatin'ny vavaka sy fahadianana. Vavaka sy fahadianana nataon'i Josafata ary tena nafinaritra nahiratra izy natakatra mihitsy izy. Amin'ny fotoana anao mila famonjena, misokatra zao ny sainao manomboka amin'izao mahaino an'izao teny izao mandehana miatrika tsara mitady an' Jehova, mitady famonjena. Mila vonjy ve ianao amin'ny vadinao io, amin'ny zanakao io, amin'ny asanao, amin'ny fandrarana izay ataonao, amin'ny contranao any am-piasana any. Mandehana miatrika mitady an' Jehova, mila famonjena amin'ny alalan'ny vavaka sy fahadianana. Vavaka sy fahadianana ihany, zay ihany ny vahaolana. Ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ianao izy. Ary ny sofiny tsy landalovana fa mare, mitarainy ianao miantsoantso azy ianao, antsoia de valiko ianao, de ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy takatry ny sainao. Amin'ny fotoana anao miantso vonjy, hainao moa zany miantso vonjy zany? Ianao fa nahita olona miantso vonjy? Ty zany vavaka tsy mangingina fa vavaka mitabataba be. Oye, vonjay hoe, miantso vonjy zay mitabataba. De ohatr'izany koa ny ataonao amin'Andriamanitra. Ty tsy vavaka mangingina, Andriamanitra vonjeo ahy, mba tahio kely ahy. Non, mitabataba be ianao miantsoantso ianao te ho vonjeny, mahay volintratra. Vavaka sy fahadianana mamaly ao anatin'izany. Diana mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka sy fahadianana. Fa tsy maintsy ho hitanao ary zay ny teniny. Raha andeha sy vavaka amika ianareo ka hitady ahy de ho hitanareo aho ozy. Rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fonareo manontolo. Mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao mihitsy ianao amin'ny alalan'ny vavaka sy fahadianana. Zay no tonga anao vonjena. Anisan'ny anankiray zany aloha vavaka sy fahadianana azahoana famonjena. De zay nataondry Estera teto zay nataondry Mordekay zay nataondry Josafata mpanjaka. De zao na tena nanao vavaka sy fahadianana zareo de vakitsika teo le tenin'Andriamanitra hoe ohaosy ny mpanjaka hoe efa ino ty efa nomena ny Estera le trano ilay tranony ino ty ny tranony Hamana zany nomena ny Estera ny trano de ny taratasy kosa na de efa nahantona tamin'ny hazo izy de maty Hamana, fa le taratasy mbola miparitaka any, tsy mbola foana le didy. Hamana no maty nahantona tamin'ny hazo, fa le didy mbola manan-kery satria tsy didin'ny Hamana iny fa didy avy amin'ny fanjakana misy tombo-kasen'ny mpanjaka na ny filoham-pirenena. Na de maty aza ny premier ministre manan-kery foana iny mitohy aktiva foana zany ny zavatra iny. De ina ny zavatra nataon'ny Estera zany, lasa izy tsy maintsy nanantona ny mpanjaka, nangataka ny mpanjaka zany hanafoana n'ilay taratasy mba ahovainy taratasy vaovao. De eo amin'ny 15 izy miteny an'izay hoe ary ianareo kosa izy de manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo hamonjy ny jiosy. Zany hoe ny mpanjaka mihitsy namea lalana ny Estera sy Mordekay hanoratra taratasy vaovao indray, hanafoana n'ilay didy lay lalàna izay efa miparitaka nataony Hamana mpanjaka na de maty azy izy. Dia satria i Mordekay efa nasandratra lasa nisolo an'ny Hamana, lasa premier ministre izy dia any aminy le peratra. De avy eo amin'izay de hoe ozy ny mpanjaka eo amin'ny andiny manaraka eo ambany hoe amonjena ny jiosy ka tombohy amin'ny peratra fanomboana ny mpanjaka izany. Hoe tombohy eo ambany izy miteny an'izay ka tombohy amin'ny peratra fanomboana ny mpanjaka izany, fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanomboana ny mpanjaka. Zany hoe mba hanafoanana an'ilay didy famonoana ny jiosy zany, fandringanana ny jiosy nataony Hamana, de manao taratasy vaovao indray, fanekena vaovao indray, hanafoana an'izay didy fanandringanana zay. De rehefa vita ty didy vaovao ty de tsy azo ovaina ihany koa io zany fa manan-kery io zany hamonjena ny jiosy rehetra tao Sosana tamin'izay vanim-potoana zay zany, hoe mba hovonjena ny jiosy mba tsy ho voaringana. Mafy ange zany ry havana hoe ianao na de ataontsika hoe any an-dafy azy ianao fa ny mpianakavindrainao sy ny fianakavianao ty Madagasikara
na ny firenena hafany hiara-ny fijaliana sy fandringanana. Ka inona zatra nataony Estera teo zatra nataony zareo moa zany tamin'izay vanim-potoana zay efa miresaka antsika hoe ahoana ary nazahoana famonjena. Nazahoana famonjena dia nalala mivavaka sy fahadianana. Dia hitantsika tsara le tantara fa zao na dia tsy fotoana hidirana tao amin'ny mpanjaka azy Estera dia tsy maintsy niditra ao izy. Na dia vady amin'ny mpanjaka azy izy dia misy lalàna afaka mahafaty azy. Dia diantsika Jesosy rehefa namonjy fanasana tao Kana Jesosy dia lany divay ny olona. Ahoana ozy Maria nanantona an' Jesosy izy hoe lany divay reo olona reo. Dia hoy Jesosy hoe raha vehivavy fa mpifanina moa zasy ianao. Tsy mbola tonga ny fotoanao. Tsy fotoanan'i Jesosy nge Jesosy nge tsy hoe andeha hanao fagagana na andeha hitory teny ny diany na andeha hitory filazantsara. Fa Jesosy invité na saina hiara-misakafo hiara-hifety amin'ny mpanambady ao. Tsy Jesosy miorganize azy fa olona hafa, fa invité fotsiny izy invité spécial Jesosy sy ny mpianana. Alleluia. Tsy mbola tonga ozy ny fotoanako. Kanefa na dia sy fotoanan'i Jesosy izy fa nanantona ny Jesosy i Maria dia tsy maintsy nanao action izy. I Estera na dia vady amin'ny mpanjaka azy izy dia tsy maintsy misy lalàna mahafaty azy. Fa na dia tsy fotoana izay idiranao amin'ny mpanjaka dia tsy maintsy mihetsika amin'ny mpanjaka. Vokatry n'inona? Vavaka sy fahadianana mamaly amin'ny famonjena. Anisany vavaka sy fahadianana mamaly ao anatin'izany famonjena zany. Hoe raha andeha hisofoka ao amin'ny mpanjaka aho izy tahina dia maty dia maty satria efa ho maty ihany aringana ka. Maty dia maty velona dia velona. Fa hozy ny ten'Andriamanitra tsy ho faty fa ho velona ianao ary hanambara ny asan'i Jehovah. Tsy mahafaty ianao io olana io zava-misy io iainanao io fa mandehana miditra ao amin'ny mpanjaka. Manao vavaka sy fahadianana aloha dia mandehana amin'izay mitsofoka ao amin'ny mpanjaka. Iza moa mpanjaka ny mpanjaka? Jesosy Kristy Yeshua Masia Yeshua Adonai. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo. Izy no mpanjaka. Ka na dia tsy fotoanany aza zao mbola hamonjy anao, tsy maintsy mamonjy anao izy. Amen. Halleluja. Tsy maintsy mamonjy anao izy. Satria nahoana ianao dia nanetry tena nitady azy tao anatin'ny vavaka sy fahadianana. Vita izay dia lasa ny akanjo fiandrianana Estera. Ao hisarihana mpanjaka daholo zany rehetra zany mba hisintona mpanjaka. Fa tsy manao akanjo mosomosona tsotsotra kely. Ao fa akanjo fiandriana, akanjo mampanjaka azy hoe vadina mpanjaka. Dia taitra mpanjaka ohatra mitovy aminay ihany ity izy zasa mpanjaka lahy roi dia izy mpanjaka vavy reine. Ao anaovy ny akanjo fiandrianana. Le manome voninahitra ny tompo iny zany. Le manome valeur anao iny mihitsiny. Le mahasarika ny tompo le tsara indrindra ao aminao no omeo azy. Vao nahitan'ny Estera ny mpanjaka, inona no angatanao ry Estera vadin'ny mpanjaka? Tsy mbola nangataka Estera. Inona no angatanao inona no tadiavinao fa omeny anao zany na dia hatramin'ny atsasaka ny fanjakana azy. Halleluja. Tonga dia efa voavaly ny olana zany. Tsy mbola mangataka izy na mpanjaka tsy malalo inona moa ny dian'ity vadiko ty ato fa izy mba mieritreritra hoe mahafaty azy mety tsiditsidika azy mety hanao bijou azy ao fa zavatra hafa mihitsy naleny Estera vao nahita azy zany ny mpanjaka tonga dia babo. Fahitampity. Halleluja. Famonjena. Amen. Farany dia hijanona ao aty amin'ny Isaia toko faha-enimpolo. Isaia toko faha-enimpolo va tonga ny baibolinao marana antsika azy. Isaia toko faha-enimpolo dia iny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny faha-enina ambin'ny folo zany. Isaia toko faha-enimpolo dia iny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny faha-enina ambin'ny folo manao hoe hosolona foizana anao sy nankalana anao ary ny tsy nandehanan'olona namaky anao dia sandratra ho rehareha mandrakizay ianao. Iny ho fifaliana hatramin'ny taranaka amin'ny fandimby ary hinono amin'ny jentilisa ianao sy hinono amin'ny mpanjaka ka dia ho fantatra ao fa izao ny Jehovah mpamonjy anao ary ilay mahery ny Jakoba anao. Ao dia ho fantatra ao fa izao ny Jehovah mpamonjy anao.
ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavotra anao, sauveur, mpamonjy. Jehova no mpamonjy, Yahweh Adonai. Amen. Mpamonjy izy, tompo izy, mpamonjy izy no mavonjy, afaka mavonjy anao amin'ny zava-misy aminao. Eto zany de sokafana tsara mifatakarantsika. Mila famonjena ve anao? Misy zavatra matery anao, ilainao vonjy. De ozy anao hoe ary amin'le namako ry mety mahavoavany zany. Tsy ny valiny. Ao amin'ny Jehova irery ihany, ao amin'ny Jesosy irery ihany ny vahaolana. Makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana, zany menareo fitsaharana na solution. Hitan'ny tompo anao fa tena miasa be anao. Hitan'ny tompo fa misy zavatra manavesatra amin'ny fonao sy ny sainao. Mitady solution anao. Indraindray anao stressé de mba te hivoaka kely maka-rivotra any amoron-dranomasina. Te hanala azy kely ianao. Fa mandehana ao amin'ny tompo zaho ozy ny anomenareo fitsaharana, famonjena, vahaolana, solution. Alléluia. Noho ny solony nafoizana anao zay sy ny nankahalana anao. Zay mankahala anao zany tena marina, ianao zany tsy azo ankalainy. Ary tsy nandehanany olona namaky anao zay de asandratra orearea mandrakizay ianao fisandratana. Ary Mordecai ngeto ny sandratra. Mordecai gardien sécurité tery ny vavahadin'ny mpanjaka, lasa premier ministre. Alléluia. Lasa premier ministre izy ny sandratra, satria ny volana sivanany zany na ny volana jiona, sivanany volana fahatelo amin'ny baibola de miresaka mikasika amin'ny famonjena, fiarovana sady fisandratana. Voaro zareo tsy voaringana njosy, tsy maty na de ray aza tamin'ny teo amin'ny Israely zany tamin'izay vanim-potoana zay. Tsisy ringana na de ray aza zareo ny jiosy zany. De eo ambany de hoe ino fifaliana hatramin'ny taranaka mivandimby, hinoana amin'ny jentilisa ianao sady hinoana amin'ny mpanjaka. Ka de ho fantatrao fa izao Jehova ny mpamonjy anao. Manomboka hatreto zany de alala amin'izay ianao. Ary mety hanolontsaina ny sasany koa réconseiller, Jehova ihany kiny antsika, zay ihany mavonjy, lazao zany. Ho fantatrao amin'izay. Fa nandeha taiza anao tany amin'ny namanao, tany amin'ny tonton, tany amin'ny tatina, tany amin'ny olo-pantatra rehetra, tamin'ny meilleur ami, best friend. Fa zao rehefa nandeha tao amin'ny Jesosy ianao nandeha tao amin'ny Jehova ianao tamin'ny alalan'ny vavaka sy fahadianana, niatrika tsara nitady azy, nila famonjena, de mivovonjy ianao. Satria zany raiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy Amen. Anandratra azy amin'ny avo satria malala ny anarako izy. Ho asehoko azy ny famonjeko. Alléluia. Ho aseho n'Andriamanitra anao mihitsy za ihany angeny mavonjy. Fa ianao zany mitady vahaolana gauche à droite io ataony tsy mahita anao, tsy hoe le olona hoany tsy mahavonjy anao fa ataony tsy afaka mamonjy anao reny olona reny, fa izy ihany no tiany andehananao. Izy ihany mavonjy anao. Ka mino fa nahery ianao nandray zavatra anao tao anatin'izay misokatra ny sainao, misokatra ny fatakaranao, nazo révélation anao mila famonjena ve ianao, ahoana ny atonga anao voavonjy mandehana miatrika tsara mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy fahadianana. Fa tsy maintsy vonjeny ianao, tsy maintsy voavonjy ianao. Kristy no mpamonjy. Amen. Zay ny mampamonjy azy. Tonga hamonjy ny olona rehetra izy, tonga hamonjy an'izao tontolo zao izy. Ninona zavatra misy aminao de afaka mamonjy anao izy. Da misaotra an'Andriamanitra antsika, voarainao ny afatra androany. Raha io misaotra anao zay mankasitraka indrindra ny androany ty, manokatra ny sainay ianao, manokatra ny fatakaranay ny atonga anay ho voavonjy. Raha mila famonjena zay dia anao rery ihany ao aminao araka ny teninao ny tananao de tsy fifa mavonjy mavonjy anay amin'ny tanam-pahasoavanao ianao mavonjy anay amin'ny sandrinao mahery ianao. Misaotra, mankasitraka, averina anao voninahitra, Kevod Adonai amin'ny anarany Yeshua Masia. Amen. Amen. Manona shalom amintsika jiaby amin'ny manaraka indray pasteur Christian. Amen. Suvi, suvi, non si
Yeah.